Alatsinainy ny fahavalo ambin'ny folo ny volana Martsa taona 2024 tolotranay ny araba tompoko lasy tompoko vavy manaraka. Ny fahitalavitra MBS amin'izao rasy fotoana izao rehefa alatsinainy fotoanantsika dia fandarana dinika aorian'ny fampahalalam-baovao anasana anao tahaka ny mahazatra ora ray eo no resantsika ny fiainam-pirenena sy zavatra tokony hitondrana fanazavana sy fomba fijery politika makasika ny firenena hoentina makany amin'ny fampandrosoana daholo moa ny tanjona ao anatin'izany rehetrarehetra izany ao amin'ny tianyity ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Andriamatoa Durlin Retonienne no vahintsika iaraka amintsika nazava sy jeriny hitondra ny fomba fijery makasika ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao tahaka ny mahazatra aloha zany ny fifidianana no hitantsika hoe mafana amin'izao fotoana izao tsara resahana foana ny makasika an'izay akasitrany ianao Andriamatoa sekretera jeneraly anaiky vahiny ato anatin'ny fandarana. Ia, miarabanao Andriamatoa Avitra ary miarahaba ihany koa ny teknisianina ao ambadimbadika ao mikarakara ny lafiny teknika ary tsy adinontsika zao vahoaka ny antokatrano any manaraka an'izao fandaharana dinika zao eto amin'ity fandarana ity nitondrana araka ny voalaza teo hevitra ahafana mijery hoe aiza ny lalana hitondrana an'ity firenena ity misy mpitondra moa zany io dia ho resantsika izay makasika ny zavatra ny raharam-pirenena indrindra araka ny voalaza teo dia ny fifidianana koa dia makasitraka tamin'ny fanasana Andriamatoa Iavitra. Avy hatrany efa natsidika teny am-piandohany izay ny resaka fifidianana satria manantona an'ilay fotoana ihany tsika amin'izao fotoana izao sarotra ihany koa ny tsy hiverina kely anao todika an'ilay resaka fifidianana filoham-pirenena izay nitsanganan'ny vondron'ny kandida tao anatin'izany hoe tsy madio ny tokotany tsy tokony hirosoana ilay fifidianana sy ny samihafa amin'izao fotoana izao anefa ny hirosotsika amin'ny resaka fifidianana solombambaoaka izay hoe manakaiky ny vahoaka ihany koa ao anatin'izay manahoana ny tena fizotra an'izay satria raisan'ny adina teo alohany hoe isiny ny tokotany madio amin'izao fotoana izao hirosy ihany ao anatin'ilay fifidianana mety hoe mety hisy mahasamihafa anazy ve tamin'ilay hoe lalao teo aloha ity lalao avy ity raha ny fifidianana no asentsika teny. Tonga dia mahitsy ny resako Andriamatoa Iavitra tsy mino ary efa irantsika mahita hoe hisy fiovana ny lalao zany makasika nyity fifidianana solombavambahoaka zay ohatrehantsika sy ny fifidianana communal avy any amin'ny fitondrana agny le tsisy fiovana tiako tenenina zany satria raha jerentsika dia marina tokoa ny voalazanao teo ny collectivité candidat ny tanjony dia ahoana fomba anatsarana nylay processus électoral atreto aloha efa zany dia tsy tena hita taratra zany. Ny faharoa manaraka an'izay dia ireo rafitra izay tsy natokisana collectivité candidat tamin'ny androny zany hoe tamin'ilay fifidianana filoham-pirenena dia mbola hitantsika izy io tsy mbola niova na ny organe avery amin'ny CENI na ny institution izay misahana n'ilay proclamation ny élection dia mbola mpikambana eo anivon'izany ACC zany no hitantsika mandrafitra n'izany institution zany fehiny zany dia tsy hita taratra izay fanovana nisy teo amin'ny processus électoral zay na dia hitantsika ara fa mbola manao ny asany araka ny tokony ho izy ny organisation des sociétés civiles ary eo ihany koa ireo mpiara-monantoka atsika dia ireo vondona Europiana amin'ny famatsim-bola zany an'ilay izay namatsy vola ny fifidianana filoham-pirenena hitantsika fa matoa izy niembotra amin'ny famatsim-bola amin'ny élection législative sy communale zay ohatrentsika amin'ity taona ity dia dikan'izay zany tsy nisy fanatsarana ilay processus électoral na izany anefa hitantsika ny lesoka tamin'ny élection présidentielle satria tsisy ny akabeazan'ireo candidat reo dia tsy nilatsaka zany ary nanentana ireo mpifidy azy zany tsy handeha anatsabato tamin'ny andro ny fifidianana amin'ity indray mitoaka ty anefa zany dia tsy sarotra be raha ohatra ka hoe ny erreur zay ndeha ataoko hoe hitantsika tamin'ny élection présidentielle iny no mbola averina anay mandeha zany amin'ity élection législative sy communale zany erreur tiako tenena dia erreur avy aty amin'ny mpanohatra zany satria nisy an'ilay politique de chaise vide zay ndeha ataoko hoe
tsy afaka atao zany amindray mitoaka aty satria azadiny fa zany élection législative zany dia élection de proximité. Ny asany zany solombavam-bahoaka zany dia miankina indrindrandrindra ny fiainam-pirenena satria any zany hoe fifidianana iny fotony zany ka hitatsika ny fijaliana mahazo an'ireo vahoaka iny fotony zany eny anivon'ny district ary eny anivon'ny commune tsirairay avy zany dia sarotra zany ary otage ho an'ny vahoaka raha ohatra ka mbola tsy handray andrara zany ny avy aty amin'ny fanoherana zany amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka sy communal aty ka ny filazana hoe nde ataoko hoe nivadika tamin'ny hevitra zany ny collectif des candidats dia tsy azo atao soana kosa aloha ny vahoaka tsy azo atao soana hoe io ny fitondrana efa hita ny tsy fahaizany mitantana zany satria mbola hitatsika ireo olana ara-sosialy sy ara-ekonomika maro samihafa zay tsy voavany zareo hatreto zany de izy ary no hitondra vahaolana amreo raha ohatra ka izy no maro anisy eny anivony zany Assemblée nationale zany. Izay zany no mahatonga ny avy aty amin'ny fanoherana tsy maintsy nde ataoko hoe tsy maintsy mandray anjara zany amin'ity élection législative sy communale aty. Mialoha ny idirako am'le resaka stabilité an'le fitondrana mety mbola hatarika olona ve zany reo mizara roa mantsy izy am'izao fotoana izao misy ny collectif ao malagasy de misy ny vondron'ny firaisankina mety mbola hatarika olona tahaka an'ireny ataontsika hoe ny boycotté ny resaka fifidianan'ireny tamin'ny filoham-pirenen'ireny ve raha nierijika an'ireo vondron'ny firaisankina sy ny collectif am'izao fotoana izao. Mahatarika olona ka ny tadokangy ngeny mety tsy nitovy tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena reny fa raha ohatra ny roso tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny collectif des candidats dia ninoa ianao zany fa mety tsy ho anjarajoelona no filoham-pirenena mety raya tamin'ireo collectif des candidats reo azadiny fa tao anatin'ny collectif des candidats nge ka misy candidat potentiel de ataoko hoe vitsivitsy fa teo am'ilay nde ataoko hoe leadership angambany tao anatin'izay collectif zay no tsy nipetraka tsara fa raha ohatra ny 4 trano reo nde ataoko hoe collectif des candidats reo 150 izy dia nanendry candidat anankiray de taorinan''lay candidat anankiray zareo zany de za mino marimarina koa fa mety avy tao amin'ny collectif des candidats ny filoham-pirenena amintsika miteny zao. Le resaka leadership le resaka ataontsika hoe mbola mipetraka foana ve zany fitiavatena ao ambadik'izay satria mety hoe teo lohany raha izay mihitsy no tika tongavana zany hoe ny mahatonga n'ilay scission am'izao fotoana zao zany hoe le fivakisany ireo collectif des candidats satria ny zara roa izao 5 amin'ny andaniny de 5 ny any ankilany any firaisankina 5 aty amin'ny collectif 5 de noho nylay fisian'izay guerre de leadership zay zany hoe mety nisy ihany zay fivorinany 4 trano zay ho namaritana candidat anankiray ho nitohanana tam présidentiel fa mety tsy resy latsa nrehetrarehetra hoe za nge nando milliard am'le caution de ahoana no tsy olohany mety zay zavatra zay zany no nitarika tamin'ny tsy efficacité na inefficacité an'ilay tolona zany tamin'ireny fotoana reny fa raha ohatra resy lahatra ny tsirairay hoe ndao tsika satria raha olona ny fidiny Andriamatoa Andry Rajoelina par rapport am'ilay collectif des candidats de betsaka lavitra zany ny olona taorinan zareo noho ny taorinany filoha Andry Rajoelina ny moyen raha ohatra ka any koa no jerena zany dia nanana ny hélicoptère taty amin'ny andaniny ary nanana ny hélicoptère koa taty ankilany raha ny artiste satria zay daholo ny andrefesana ny hamafy ny candidat eto amintsika dia samy nanana koa ny andany sy ny ankilany zay artiste zay asamby nitsantetra-ndareo kalaza inona ary nanakana n'ilay collectif de candidat zany tsy namoaka candidat anankiray
ny faninana am'lay anankiray de tahorinany lay ambiny. De zay nahatonga nylay scission am'izao, zany hoe suite logique an'izay zany ity fivakisan'lay collectif de candidats C11 moa zany. Ka ozy anao teo hoe mbola hatarika olona ihany ve reo? Normal be. Samy misy olona nanaraka azy daholo ange reo hoe. Samy manana ny fiefiny daholo ange reo hoe. Raha tsy resaka fotsika avy aty amin'ny collectif zao dia misy candidat zay toko hoe matanjatanjaka any amin'ny faritra avarabaratra iny any amin'ny faritra Atsinanana iny ohatran'izay koa ny avy aty amin'ny Firaisankina. Misy candidat koa tena matanjaka eto Antananarivo. Any amin'ny faritra Vakinakaratra. Any amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Efa Madagasikara ange zany dikan'izay zany misy olona foana manaraka an'ireo. Fa misy tanjo anankiray niraisan'ny zareo. Ahoana fomba zany ahafahana de tako hoe mi-contrebalancer an'ilay pouvoir any filoham-pirenena ankehitriny. De tsisy afa-tsy ao amin'ny Assemblée nationale. Zay no hevitra niraisany na dia misy an'izay scission zay. Ka le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao milaza ny hoe 20 farafahakeliny no alainy koa ao anatin'io. Satria raha mijeritsika lay logikan'lay izy le 70 isanjato mahery zany tsy nandray anjara. Zany hoe le stabilité ny tiako atongavana tsy manana an'izay stabilité zay ny fitondrana am'izao fotoana zao satria hita ny fandraisana anjara tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena ireny tsy fotoana ve zao anenjehany ao anatin'le antenimieram-pirenena ihany koa afahany mametraka an'izay stabilité zay. Mety ho azony avy amin'ny atao hoe fanoherana na firaisankina io na ny collectif ave zay maro anisy ao anatin'ny assemblée zay. Possible ny azoana zany. Na de eo ny kajikajy politika ny fitondrana. Possible io zato satria ireo candidat avy amin'ny collectif na avy aty amin'ny firaisankina de samy manana ny tanjany any amin'ny fiaviany zareo. Zay voalazako teo hoe efa presque Madagasikara no voafehin'ilay collectif de candidats. Ka raha ohatra zany mipetraka tsara ny stratégie an'zareo malgré an'ilay scission misy entre an'zareo satria azadiny fa ambadiky ny politique de misy dynamique foana. Ahoana fomba zany hazahoany ny andantsy ny ankilany zany fauteuil eny anivony Assemblée nationale. Rehefa tonga eny dia miverina amin'ilay zavatra tanjona iraisana zany de tsy inona fa araka ny voalazako teo i-contrebalancer ny régime ny filoha Andry Rajoelina am'izao fotoana izao. Zay zany ny tanjon'le C11. Na dia mivaky ary izy am'izao fotoana izao. Ka ny fahazoana maronisa possible io za teo miazo ahoany le maronisa tsy azadiny fa élection de proximité ty. Dikan'izay tsy mitovy ny fomba fijehan'ny olona eny anivon'ny district sy fomba fijehan'ny zany à l'échelle nationale. Makasika an'ilay élection présidentielle voalaza teo. Hitatsika ny olana maro samihafa eny anivon'ny district. Dikan'izay zany samy manana candidat zany ireo olona reo na avy aty amin'ny fitondrana na avy eny amin'ny mpanohatra. Fa ny vahoaka no hitsara rehefa avy eo hoe lay candidat atolotry ny fitondram-pandrakana ve na maly ny hetahetany zareo. Na de ataontsika hoe hiovara ny candidat satria tsy nantamoaka le fisolombavam-bahoaka teo aloha teo de mieritreritra le vahoaka hoe sao de ohatra n'le taloha teo ndray le tia arosony tia fitondram-pandrakana ty. Donc ny masotsivana zany ijereny vahoaka zany eny anivon'ny district dia ilay olona zay mety atokisany zany hamaly an'ilay hetahetany zany. Any no hipetraka zany le masotsivana zany na dia eo raha ny fampiasana fizarana t-shirt, fizarana koveta, eo ihany koa ny famafazana vola etsero. Azon'olona raisina reny satria azadiny fa sahirana ny olona am'izao fotoana izao. Fa mbola verina foana hoe hatraiza ny fahafantaran'ilay olona zay arosony antoko politika tsirairay zany eny anivon'ny district. Atokisan'ilay vahoaka ve io? Tena avy amin'io faritra io ve
lay olona. Mahafantatra ny olana misy am'le fahatiova le olona. Mahafantatra an'le kolotsaina misy amin'ny fahatiova le olana. Zay zany no zavatra ipetraka am'ty ndray mitoraka ty. Ka ny avy aty amin'ny séance zany zareo ateo maro azadino no afaka hamaly an'izay etaeta zay satria misy ny fifandresen-dahatra eo anivon'ilay kolektifa zany na ny an-daniny na ny ankilany hoe iza no candidat zay tena hoe ambony zay cote de popularité sy ny fahalalany lay olona an'ilay faritra zany. Raha ohatra ka misy olona anankiray te hilatsaka zany nefa tsy mahafeno an'izay fepetra zay zany de mifandamina izy ao anatin'izay kolektiva zay na ny firaisan-kina hoe aleo ianina no arotsatsika satria ambony be ny chance halana ny olona io. De zay fifandresen-dasa zay no ilaina zany satria raha ohatra ka atao parachutage fotsiny de tsy mety. Ka ny zavatra tazana mantsy efa voaresaka teo aloha ihany hoe le rafitra satria mbola isan'ny kirakirain'ny ACC ihany koa ny valim-pifidianana laza izy tamin'ny filoham-pirenena teo premier tour de vita ty 20 farafahakeliny le herijika mihitsy lasa tsy manao hoe mitopo teny fatratra ve ny avy amin'ny fanoherana raha ilaza fa mety azo an'izay maro anisy zay sy ny araky ny fahitanao azy. Matahotra angeny fitondram-panjakana misy teboka maromaro vitsivitsy no afaka nde ataoko hoe justifie-tsika an'izay. Voalohany inona mahatonga fitondram-panjakana nampiakatra an'ilay caution 10 millions d'ariary ny volazany ny proposition moa zany nalefa ny CNI. Marina fa tsy ny CNI manapaka an'io fa kosa ny fanaovana azy avoroheny ny voalazany CNI de fa manambara sahady fa matahotra ny fitondram-panjakana. Satria misy olona manan-kevitra eny anivony distrika tsirairay avy any anivony antoko politika maro samihafa fa mety manana olana arabola. Iny zany endrika anankiray anilina n'ilay candidat avy aty amin'ny fanoherana. Faharoa, inona nahatonga ny affectation ana préfet, chef de district. Isaky ny alarobia zao de saika ahitatsika an'izay abrogation zay. Misy dikany daholo reny. Azadino fa reny préfet de police sy reny chef de district tratra ny affectation nde ataoko hoe abusive reny dia saika district zay nahazahoany zareo vato ambany nandritry ny élection présidentielle. Dika zay fa mailo zany izy aty amin'ny élection de proximité. Ny fahatelo, inona mahatonga an zareo ankatoko ny élection zao de mbola manangana district. Misy dika daholo zany ankatoko ny élection tsika mandala foana hoe tokony hisy égalité de chance. Ahoana moa no ananany candidat avy aty amin'ny parti opposant an'izany chance zany raha toka efa ampotry ny fifidianana atsika vao anangana district nefa tsy niomana am'izany izy am'le candidat hoany am'le district zay lany tamin'ny filan-kevitry ministre. Teboka telo zay teboka fahaefatra, inona mahatonga ny fitondram-panjakana taty amin'ny ora farany vao nanambara ny tena isan'ireo solombavam-bahoaka eny anivon'ny Assemblée nationale. Dikan'izay kajikajy politika daholo io. Ka rehefa manao kajikajy ny olona anankiray dia matahotra izy zay. Matahotra izy zay. Ka izay zavatra zay zany no mampanahy ny communauté internationale ray, ny société civile ray, fa indrindra ny antoko politika. Satria tsy ao anatin'ny fangaraharaana tanteraka no anaovana le fifidianana satria ny objectif atsika teo dia ahoana fomba hanatsarana an'ilay processus électoral zay fay hitantsika tany amin'ny présidentielle zany tokony hatsaraina aty amin'ny élection législative sy communale. Nefa hitantsika fa mbola misy kajikajy politique foana zany. Roa herinandro latsaka kely mialohan'ny fametrahana ny tota-taratasy.
Ary mbola misy ara conseil de gouvernement amin'ny alala ministère ny intérieur misy hoe modalité resaky constitution na dossier ngambany zay candidat zay vao navoaka tamin'ny talata lasa teo ngambany zay namoaniko conseil de gouvernement zay zavatra zay ke zay zany eo am'le taratasy zay ilainy sy ny mavambahoaka ngambany raha tsy diso za zay no mbola ho faritana any amandeha zany de efa zavatra efa tsy dans le cadre ny fanatsarana ny processus électoral zany mivaona mihitsy zany miresaka mpamatsy vola isika efa ino moa zany hoe ray tapitrisa euro tao anatin'ilay basket fond lazany avy eo amin'ny ivon'ny CENI ny voamiaramaleo tena misana fifidianana tsisy ambimbava ntsony reny efa nilaza ianao teny aloha manomboka miataka ihany koa zany io ny ataontsika hoe ny vondrona europiana zay mpamatsy vola manahoana ny mety ho fiatraikan'izay amin'ny resaka fanatanterana ny fifidianana satria tamin'ny filoham-pirenena ny ena ihany koa ny vola raha nisy ny vinavina tary aloha reny ny vokany inona ny mety hoe inona moa zany filazan'izany hoe ny fahafahana manatanteraka ilay fifidianana mba hisiny tena hoe fifidianana ara-dalàna mety ho tanteraka ihany koa ve raha tsisy zay vola zay zao nge ny tsara fatatsika matoa malaina zany ny bailleur ny mpamatsy vola amin'ity resaka famatsim-bola amin'ny fifidianana ty de misy antony araka ny voalaza teo tsy mazoto izy tsy manana appétit mihitsy hamatsy vola ny fifidianana satria hitany fa misy fay ilay processus misy teboka maromaro zay nangatahany zareo nge talohan'io ramatoa io talohan'ny ramatoa Isabelle Delatre de efa nisy recommandation nylay représentant ny vondrona européenne zany miasa sy mona eto amitsika ary voatatitra somantsara amin'ilay ramatoa zay izy no lehibeny zay vondrona européenne zay eto Madagasikara voatatitra tsara mbola ny rappeleny io ramatoa io fa mbola tsy tenu compte foana zay tsy fisian'ilay considération zay par rapport am'ilay tourmarque zany mba ahafahantsika manatsara n'ilay processus électoral no mahatonga n'ilay vondrona européenne zany mihemitra tsy marisika izy mety ho fitrakan'izay amin'ny fitondrana ny stabilité an'io fitondrana io satria ny 24 ilay fanamariana ny fanatsarana ny fifidianana kanefa iny mbola naverina nampatsahivina ihany zay mbola io ihany le fitondrana ny joro teo ihany io mbola voateny io le stabilité le fitondrana am'izao manahoana ny fragile ka fragile na izy ihany nge mireconnaître an'izay hitatsika zao ny sasany amin'ny karamany mpiasam-panjakana dia ny mpamatsy vola irasam-pirenena no mandoa azy amitsika miteny zao zay nahatonga an'ireny hitatsika fa zay niparitaka tamin'ny tambatoza serasera ireny fanadiovana ny eo anivo ny ministera ny mpiasam-panjakana reny asam-panjakana hoe tsy haiko hoe misy mpiasam-panjakana firy no hoalaina zany satria ny fanjakana zany efa tsy dans la mesure hipayer ny karamany mpiasam-panjakana zany de nitsantrehatra ny mpamatsy vola zany satria raha ohatra ka tsy miditra antrehatra dia tena mikatso tanteraka ny raha-pirenena am'izay fotoana zay ilazako aminao hoe somary fragile zany ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao zay mahatonga an'ireny déplacement présidentiel avec une forte délégation zay ndeha ataoko hoe budgétivore tena mandany vola efa sahirana antsika ara-bola nefa à chaque déplacement ny filoham-pirenena zany dia miaraka amina délégation musclée fa izy io ve tsy vitany olona vitsivitsy hitatsika reny ny déplacement zay tany Dubai hitatsika koa ny déplacement voatsela tany Turquie reny de tafitsy anatiny fandanina daholo fandanim-bola ary opération de séduction atao fitondram-panjakana zany à l'endroit ny bailleur hafa zany satria efa fantany hoe reto
les bailleurs de fonds traditionnels reto le taloha reto zany dia somary efa réticent zany efa tsy manana appétit intsony amin'ny famatsim-bola zany any Madagasikara ka so sanatsiny zay zany mikatso ny raharam-pirenena de eo vo tena zava-doza zany ka reny déplacement reny marina fa vita fa treto aloha mbola tsisy tohiny hitatsika zao ny déplacement ny filotany tany a Dubai parce que hoe hisy ny fiaramiasa amin'ny Emirates Airline zay taoko hoe anisan'ny compagnie goavana zany ary manirany zany ny marin'ny hatongavany zany fiaramiasa zany ny tenanay zay taoko hoe mpandalina ny resaka fizahantany koa satria ilaitsika ny politique de open sky mila misokatra atsika satria hitatsika zao ny olona na au niveau ny ramady io sy Madagascar Airlines ny tsara dia appareil anankiroa fotsiny no ananatsika am'izao fotoana zao ino man tsy ahatonga ny fitonam-panakana ho fragile tsena be ny fizahantany vo tapitra omaly zao nandritsy ny 3 andro zay insistena ny vahoaka ato anatiny hanao fizahantany ato anatiny ny saison touristique 2024 efa 2 volana sisa de hiditra am'zany tsika amina haute saison nefa manana olana atsika eo amin'ny lafiny transport aérien ho taterina amin'iny zany le olona reo raha ho an'ny Nosy-Be izy raha ho an'ny Sainte Marie izy zay teneniko hoe somary ratsy toerana zany fitondram-pandrakana am'izao fotoana zao mialohan'ny anohizako an'le resaka mpamatsy vola teo iverena kely maranantsika ny resaka fifidianana ny mahakasika ny hoe inona ny tena hoe antony ny tena tokony adivana n'ilay maro anisy eo anivon'ny anteny miram-pirenena zay inona no azon'ny solombavam-bahoaka atao manoloana ny zava-misy iainan'ny firenena am'izao ny fitondram-pandrakana raha azoko tsara ny fanontanianao ny fitondram-pandrakana dia anao zay faraherina zany hahazoana n'ilay maro anisa eo anivony zany anteny miram-pirenena zany satria any no hitany zany antoka n'ilay stabilité politique fa tsy stabilité économique na stabilité sociale azadino zay marina fampiankinareo fa ny politika no mibaiko ny zavatra rehetrarehetra eto amitsika ka zay aloha zany mission voalohany satria rehefa miresaka élection dia ahoana fomba resaka politika zany ahoana fomba zany hazahoana an'izay maro anisa satria zay ihany no miantoka n'ilay stabilité politique araka ny voalazako teo inona ny stabilité politique tiako resahana raha ohatra ka mahazo maro anisa zany ny avy ary amin'ny parti opposant dikan'izay efa miozongozona ny sezany premier ministre ankehitriny satria ny maro anisa eny anivon'ny assemblée nationale no manendra n'ilay premier ministre lehibe ny gouvernement araka ny article 54 ao amin'ny lalam-panorenana dikan'izay zany raha ohatra azadino fa ny exécutif atsika bicéphale zany hoe misy ny chef de l'état misy ny chef de gouvernement ka raha ohatra chef de l'état avy aty amin'ny parti au régime ny chef de gouvernement avy aty amin'ny parti opposant somary hosahirana ihany hosahirana ihany ny filoha zany donc agny lay raison politique zany iantoka n'ilay stabilité politique araka ny voalazako teo no antony mahamay azy zany hoe aleo tsika hanao par tous les moyens zany azona ny maro anisy eo anivony assemblée nationale azay raha teo koa ny objectif nahatonga n'ilay conseil des ministres ny avaliser an'ilay fisian'ny fauteuil 240 ambiny nanampy n'ilay isan'ny solombavam-bahoaka tany aloha satria raha 120 izy tany aloha zany dia ankehitriny izy zany de lasa 360 azadino nefa zany fa reny nampitomboana reny de saika fragiliser ny parti au pouvoir zany hoe ny fitondrana ankehitriny zany somary ambany ny zany hoe fankafizan'olona azy zany any amin'ireny distrika reny ka nitetikiny zany de hoe aleo atao fauteuil anankiroa zany reto distrika reto comme quoi zany raha mba ray azony opposant ray mba azony IRD donc katikati politika daholo zay le objectif ny azahoana an'izy zany question de stabilité io question de stabilité satria azadino fa ny mission faharoa koa raha ohatra ka mahazony maro anisa ny parti opposant zany non seulement miozongozona zany ébranlé ny ariam primature fa mbola
possible koa no afaka anaovan'ireo solombavambahoaka reo motion de destitution ny président. Motion de déchéance moa zany. Donc zay daholo zany no mahatonga an'io zavatra io zany. De hitatsika fa mbola vary mangatsika daholo koa le raha avy any à Londres zay mahavoaroe ny dirika aby iny hitatsika fa tsy afa miala tsony zao lay directrice de cabinet. Karaha ohatra demi de fonction ny président à travers ny assemblée nationale zay avy aty amin'ny parti opposant zay nahazo maronisy au niveau zany assemblée nationale zany. Mety mampanahy azy any ka zay zavatra zay zany no mahatonga ny hoe aleo tsy maintsy atao zany no azahoana ny maronisy au niveau ny assemblée nationale. Est-ce que ho azony avy aty amin'ny parti opposant ve ambony be ho any chance azahoany parti opposant raha ohatra ka mipetraka tsara ny stratégie an'zareo satria azadiny fa le anankiray koa nge stratégie. Donc mila mametraky ny paikady tsara zany ny avy aty amin'ny opposant zany azahoana zay maronisy zay. Ary azadiny fa amty ihany koa no farany betsaka ny député indépendant. Solombavambahoaka maleo tena. Ina ny antony satria raha ohatra ka nietetitra lay candidat anantoko avy ao amin'ny collectif na avy ary amin'ny firaisankina zany surtout avy ary amin'ny firaisankina nietetra hazo mandat izy nefa tsy nahazo nefa mety ho crédible koa izy mety ho za de mon point de vue zay crédible au niveau ny district io de mety tsisy aventuré fa ba tena hoe ilatsaka zany izy de am'izay fotoana zay eo ny lay mampanahy koa hoe mety tsy azo tsinotsiniavana zany nisiany dépendant député indépendant zany iny anivon'ny assemblée nationale mety ho ambonimbony tany zany. Fa raha ihany ny tanjona iraisany. Inona mahatonga an'ireto indépendant reto tsy nakaty amin'ny parti au pouvoir mety ho naka-mandat koa ohatra. Mety fa tsy antsony ny kajikajy na mety fa frustré koa izy. De dikan'izay zany raha ohatra ka eo anivon'ny assemblée nationale mipetraka zay dépendant manana antoerana zay député indépendant zay zany mety ho sarotra mpitondra ihany koa zany. Raha ohatra ka manana honnêteté intellectuelle reto député indépendant reto zany sarotra mpitondra ikoty andreo iséduire andreo député indépendant reo. Tsy maintsy hitsofoka izy makany amin'ny firaisankina ohatra na makany amin'ny collectif. Satria mitovy ny objectif an'ireto député indépendant reto zany amin'ilay C11 tamin'ny voalohany. Zany daholo zany no zavatra risque mety hitsanga zany na alohan'ny élection zany na aorinan'ny élection zany hoe rehefa mipetraka tsara zay député zay au niveau ny assemblée nationale. Raha ity ka mipetraka tafapetraka zay ataontsika hoe maro anisy zay manao ny asany ve araka ny tokony ho izy ve ny solombavambahoaka satria tsy azo adinoina ny sy ny 500 nanao motion de censure tamin'izany andro le any amin'iny mihitsy hoe tsy atahorana mety hisy ataontsika hoe iova hevitra tampoka na andeha indray ve ny malety raha zay moa ny resaka mandeha malaza eny amin'ny antenimieram-pirenena eny mety hanova zavatra maro samihafa mety le tiako antanina zany hoe ny fahitana ny secrétaire général ny fiombonana amin'ny asan'ny député tsirairay avy manao ny asany tokoa ve mandray ny andraikiny zay tena tokony ataony tokoa ve eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Ny fomba fijeriko dia tokony hipetraka masotsivana zany ary mbola tsy tara atsika raha ohatra ka mametraka an'izany masotsivana zany ho an'ireo candidat milatsaka ho solombavambahoaka eto amintsika. Io nge ohatra ny zavatra rehetrarehetra tokony mba misy masotsivana zany rehefa miasa amina orinasa anao de misy critère apetrany mahafenao ny critère eo ve anao rehefa mahafenao ny critère eo anao dia voarain'le orinasa fa mbola tsy afaka zay vao manao entretien de izy misélectionner rehefa aveo hoe ianona no sélectionner tao anatin'ilay candidature voaraitsika de tokony mipetraka koa zany zay ty amin'ny solombavambahoaka misy critère vitsivitsy ekena
fa sao de tokony fotoana zao ahafahantsika mijery andreo masotsivanareo satria miankina am'izay ny maha efficace sy tsy maha efficace ny solombavambahoaka any ankabeazana nge de suiveur suiveur zany hoe mihainy ny consigne de parti fotsiny de manatanteraka an'iny rehefa avy eo eny fa na dia mifanohatra amy zava-misy any amy district na alany azy zany hoe tsy solombavambahoaka zany ny akabeazany fa solombavana antoko ary solombavana mpandrara ka de raina manokana ny ezaka sy ny finiavany solombavambahoaka anankiray mety misy maromaro nareo fa zay aloha zany no nandalo tambany masoko teny amy tambadroza serasera dia ny solombavambahoaka voafidy tany amin'ny district ny Tsiombe ary miarahaba manokana ny honorable Masgo Lamali raha mahita sy maheno an'izao fandarana zao izy fa izy rery any no solombavambahoaka nanazava an'ilay siady zay nandritry ny mandany ny sasan'izay tsy mbola hita indrindra ny eto Antananarivo tafiditsy anatin'ny masotsivana daholo zany aiza le tatsa atao am'ireo vahoaka reo par rapport am'le vola zany ampiasain'ny fanjakana ka hoana zany ny mission na solombavambahoaka de tokony amy maha solombavambahoaka azy zay de tokony voalohany indrindra aloha zany tokony mahafantatra ny zava-misy eny anivony district mahafantatra izy ny monographie ny district io ilaina zany ahoana moa fomba hahafahanao mampandroso ny district ao miady ny tombontsoan'ny district raha ohatra ka tsy mahafantatra ny monographie ianao ny faharoa manaraka an'izay mahafantatra ihany koa ny kolotsainy misy amin'io district io mahafantatsy ny kabeazany solombavambahoaka ve misy arany solombavambahoaka any amy district anankiray nefa olo alatsaka ao avy any tsy fantatra ino no alatsaka am'le district tsisy fantany akory am'izay normal izy tsy mijery le tombontsoan'le district satria ahoana moa hijery le tombontsoan'le district nefa le district tsy fantany akory zany zavatra zany tokony jerena daholy etsy andaniny ilaina au moins zany ny fahaizana lalàna na mamaky lalàna satria rehefa miresaka atsika loi de finance zany ange boky be amanarivon'ny paidry to lasa saika tsangatanana mantsy tsangatanana no betsaka ao satria ary reny amin'efa zany rehefa atao lay fandinihana ny loi de finance aty amin'ny ora farany zay vao alefa lay proposition alefa iny boky be iny adiny firy ara no nanany député na andro firy no nanany député zany hamakina an'iny fa maninona tsy alefa aloha le izy satria izy teneny zany hoe misy kajikajy politika azadinao nge fa zany ministre ny éducation nationale fanabeazam-pirenena zany de anisany manana budget ambony indrindra eto Madagasikara mba jereo nge ny fanabeazana misy eto amitsika potika tanteraka io arany ministre teo vao mana fa appel acte citoyen nataon'iny fa kosa aza jerena amin'ny angle anankiray fa mila manao lecture hafa koa tsika ahoana moa no ahafana mieritreritra hoe reny ve de ahoana ny hevitry ny solombavambahoaka am'ireny manahoana ny sekolany aminy amin'ireny fotoana reny nefa io ministera io ministera faran'izay budget ivao manana budget ambony indrindra so de tokony tsy mandeha amin'ny priorité ny fampiasana an'le vola fa mandeha amin'ny zavatra hafa ary ministera ihany koa faran'izay nahitana scandale be satsika reny mpanegany ny bonbon sucette ny écran plat ny écran plat moa taria ministère de l'intérieur fa zany zavatra zany de tokony ho jereny solombavambahoaka akaiky hoe ahoana fomba zany ahafahana miady an'le tombotsoan'le district par rapport à le budget atokany fandrakana isaky ny ministère samy miady ny azy zay nge mahasolombavambahoaka anao ahoana moa ny ary amin'ny district ary farany be mpanjono
nefa budgetny ministère anjony farany ambany be. Anjaran'ny député avy any faritra zay misy ranomasina zany. Tsy misy ranomamy anjonona tsondro no mijery an'le budget hoe de misy débat be izy am'zay fotoana zay. Fa ohatrany hoe tsangatanana fotsiny de mody rehefa avy eo satria te atorony sasany. Tsy azo ekena zany. Zay teneniko hoe mba misy minimum na masotsivana zany tokony jerena afahana miantsoroka an'ilay anjaika tsy mahaso mbavam-bahoaka. Fa tsy hoe rehefa olona rehetrarehetra ty dia hoeny amin'ny toerana zany tsy mba zaza daholo. Efa niresaka any ianao niresaka mahakasika ny ministera Andriamatoa secrétaire général niresaka kely hoararotika any mialohan'ny hanohizantsika n'ilay resaka mpamatsy vola teo any ny resaka 100 andro ty ilay nomen'ny filoham-pireneny ty eo ihany koa ny nanadiovana Antananarivo moa zany no azon'ny PDS manaona ny fahitanao an'izay azakazaky ny 100 andro zay izy tao anatin'izay eo amin'ny 50 andro eo tsika zay ny lasa. Iny aloha ngamba ny tsy haiko inona nahatonga ny filoham-pirenena zany nanao ny zavatra iny satria azadino angefa ny ministera rehefa mametraka chronogramme anao amina ministère anankiray zany mitady résultat amina ministère anankiray de tokony dotenao moyen izy que ce soit moyen matériel na moyen financier afahany mi-exécuter an'ilay zavatra andrasanao aminy. Zay mampandroso ny firenena anglisy. Ny firenena anglisy de ny azy zany zany lalatsaina zany no voiziny. Fa ny firenena saika aty amin'ny zanatany frantsay zany dia terenako masaka voalobo-jaza zao zany ny zavatra atao rehetrarehetra. Zany hoe mametraka résultat attendu izy avy any aminao rehefa anao tsy meny moyen. Zany hoe jeuna hoe samby mi de merde ozy mialatsiny amin'ny fomba fiteny. Fa zay ny mahavoalaza azy. De zay zavatra zay zany tsy de azo ekena satria lasa mivaona amin'ny zavatra tokony ho izy ny zavatra atao eto amin'ny firenena zany. Azadino angefa raha ohatra ka zao ampanaovanao mission nefa tsy menao moyen za dia non seulement frustré za fa kosa lasa mivaona amin'ilay zavatra ny ataoko hoe etika ananako zany. Satria ny mamay ahy dia hanatratra an'le tandrona par quel que soit les moyens, par tous les moyens. Na moyen ratsy io na moyen tsara zany fa l'essentiel hoe vitako le asako. Ndraindray mety données diso nomeko anao. Satria faly fotsiny anankona le données zay ilainao. De tsy ohatran'izany ny fitantanana firenena. Ka ny zavatra nahagaga anazy zany de hoe reo ministre reo ve alohany nametrahana an'ilay deadline 100 jours nomena moyen efa misy budget ve iasany am'ty 2024 ty. Azadiny fa tamin'ny décembre teo tsika vao voter loi des finances initiale. Ampy ve ny budget anantanterahany ministre tsirairay an'ireo zavatra andrasana aminy ao anatin'ny 100 jours. Sa ve hoe nitenena ministre anao dia ity ny zavatra angatahako aminao mety ny fitondram-panjakana nametraka an'izay koa mety ho za. Donc supposition nia ty ny zavatra andrasako aminao dia za tsisy moyen fa ataovy zay anatanteraka an'io de rehefa tanteraka anao io pendant 100 jours de reconduit anao. Mety tafiditra anatin'ny kajikajy daholo. Ka zay teneniko aminao hoe za tsy mino hoe nisy vola zany nampiasan'ireo ministère reo zany hanatratsara an'le résultat 100 andro. Fa matombo mbola tsy tafapetraka ny secrétaire d'État am'izao fotoana zao satria efa fivolana zao tsika ty arina nametrahana zany lamina zany tam'ireny proclamation ny formation ny reny mpikambany gouvernement reny fa mbola tsy tafapetraka hatreto zany secrétaire d'État zany dikan'izay zany tsisy vola ihany koa zany ahafahany ireo olona reo zany raha ohatra ko tendrena moa zany de inona ny hiasa amin'inona tsy maintsy mila vola. Ka rehefa tsisy vola zany dia miandry aloha zany ny fanendrenanareo. Kadikady hypothèse anankiray zay fa hypothèse faharoa koa satria eo amin'ny 3000 araka ny sisionresaka eo amin'ny 3000 ono nametraka CV eo amin'ny toeran'ny secrétaire d'État. Avy eo amin'ny parti au pouvoir zany mety misy ihany koa olona tsara sitrapo avy any ambadimbadika any technicien na ohatra te eo amin'izany toerana zany.
Fa raha ohatra zany lay toerana 1 angambany izy iny ho tsinjaraina amin'olona 3 arivo zany vitsy zany. Ka lasa risque ho an'ilay fitondrana zany raha ohatra ka manindry mametraka an'ilay secrétaire d'État mialohan'ny élection législative satria mety hanova-daonina iny. Hanova-daonina iny. Zany hoe raha fa tsy voatendry ary zany izy amin'ny secrétaire d'État mety probable zany izy hoe tsy motivé izy amin'ny campagne, tsy motivé izy hanoana fitondrana amin'ny élection législative. Zay koa mahatonga azy hoe aleo retardena kely ty atao aorinany élection législative. Za mino maromaro koa zany fa aorinany élection législative io tsy maintsy ho tenena am'zay ilay secrétaire d'État reo. Ka mety ho zavatra ovaova sy ny mety ho andrasana amin'ilay secrétaire d'État. Ny adevitra mantsiny hoe ny fifanitsahana eo amin'ny resaka hoe tsy voapaiko ny prime ministre ave zany io secrétaire d'État io zany hoe nisy lasa hisy exécutif kely anankiroa hafahafa ave zany ny fomba fitondrana ny firenena. Mazava ho azy. Mazava ho azy. Azadino ange le secrétaire d'État araka ny voalazany filoham-pirenena zany dia rattaché amin'ny présidence. Ka tsy possible mihitsy moa ny rafitra any amin'ny présidence ho piétineny primature, tsy possible zany. Fa ny avy aty ambony no afaka mipiétineny any ambany. Tiako tenenina hoe ny président no afaka mibaiko direct an'ilay ministre. Fa tiako antanina fotsiny zany hoe rehefa mipetraka ave le secrétaire d'État ave de satria rattaché amin'ny présidence le izy de manahoana ary ny relation par rapport am'ilay ministre reto satria le rafitra anankiray any amin'ny présidence. Donc eo le resaka titre zany fa eo le resaka institution koa satria raha ohatra ka institution resana zany dia présidence no farany ambony. Nefa misy olona miasa am'zany institution zany fa eo ambany fifehezany reto ministère reto satria secrétaire d'État zany raha ohatra ka norme hiérarchique no resana de tokony mbola ambany any eo ambany fifehezany ministre. Ka zay teneniko hoe secrétaire d'État à la présidence le izy. De afaka ibaiko ve re secrétaire d'État reto ary amin'ny ministre. Mbola baraingo daholo zany tsisy mahafantatra an'izany tsika. Resaka tsy fisim-bola miverimberina izy teo tamin'ny fanehoan-kevitra ao. Nisy andreny dian'ny présidence tany Dubai tany amin'izao fotoana izao mbola tsy ta ihany koa aloha mazava hoe ahoana tokoa. Mety ho endrika fitodiana makany amin'ny zareo arabo ihany koa ve fitediavana lalam-bola ve reny zavatra reny sa manaona satria zavatra tazana sy nita aloha de Dubai de isan'ny mpandray ny arenan-kibon'ny tantsika ilay volamena moa zany tiako resahana eto. Nefa iny saika hoe anao an'ilay fifanakalozana le vol indray Dubai tana Dubai sinosy be. Manahoana ny fijeran'izay rehetrarehetra zay amin'ny lafiny ataontsika hoe ny fitediavana ny mpamatsy vola fa eo ihany koa nefa ilay ataontsika hoe fifandroritana ilay mpamatsy vola mahazatra sy ny fifandraisany amin'ny arabo io. Misy lafiny roa angamba no andraisako an'izay lafiny fizahantany anankiray de lafiny IDE na investissement direct étranger. Satria resaka anao teo resaka compagnie Emirates Airline dikan'izay fizahantany no tafiditra anatiny ao na dia ao ambadikany ao ary misy an'ity resaka volamena zay resahanao teo zany. Azavaiko voalohany mahakasika an'ilay IDE zany hoe matoa mbola tsy tonga reo olona reo zany na de nisy nataontsika hoe opération de séduction resantsika teo zany miséduire ny investisseur arabe zany hakaty Madagascar dia misy critère na masosivana zany takindreo mpampiasa vola vahiny eto Madagascar. Eny fa na mpampiasa vola local eto ara dia matahotra izy satria misy masosivana zay itovizany amin'ny mahasampandrara zay takina fitonam-pandrakana. Ny voalohany dia resaka sécurité d'investissement. Amin'ny alalany stabilité politique. Hitantsika fa anatin'ny fametrahana rafitra atsika zao eto amin'ny tany sy firenena zany amin'ny alalany fidianana maro samihafa. Vita ny filoham-pirenena hiditra zao tsika amin'ny élection législative sy ny communale ho avy koa ni les gouverneurs ni chef de région sy ny conseil régionaux sy ny maro samihafa zany. Ny tiako tena anatin'izay zany raha mbola hitany ireo mpampiasa vola vahiny mbola tsy mipetraka tsara le rafitra zany misy amina firenena anankiray de tsy marisky izy. Tsy marisky izy. Ina ny antony satria matahotra izy an'izay instabilité politique zay. Io ihany koa nefa zany ny sécurité. Manahoana ny fandriampahalemana eto amintsika
Satria raha ohatra ka tany tsy milamina tsisy mpandraharaha ho any amin'ny tany tsy milamina zany na ho any amin'ny firenena tsy milamina zany. Hitantsika nefa ny zavatra misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana izao fa saika tafiditra anatin'ny paysage social ny insécurité rurale sy ny insécurité urbaine. Io resaka kidnapping, resaka viol sy ny rehetrarehetra io. Roa zay. Ny fahatelo dia resaka énergie. Ary iny tena ozatra. Satria ireo mpandraharaha reo rehefa tonga amina firenena anankiray dia tsy maintsy ampiasany zany. Azay no indice de développement na firenena anankiray koa. Consommation en eau et électricité. Ny eto amintsika nefa zany 4% population bénéficier an'izay eau et électricité zay. Rehefa miresaka eau de eau potable. Tsisy politika mazava apetraka ny fitondram-panjakana manam par rapport amin'ny gestion ndreo zavatra reo sy par rapport amin'ny extension andreo zavatra reo satria azadino fa ilaina ihany koa ny extension satria miamitombo ny mponina. Manina anao manangana district, manina anao manangana région vaovao. Nefa filahara fotsiny olona zany ambany be. Ilain'olona nge zany jiro zany, ilain'olona nge rano zany andavanandro. Ka raha nangana faritra vaovao anao, nanangana district vaovao anao dia manahoana ny approvisionnement na raha vita imany zany any amin'ilay district sy les régions vaovao. Fa tsy faly fotsiny zany. Donc telo zay. Neseresika zavatra telo fotsiny zany rehefa tsy feno dia marisarisa zany ny mpandraharaha zany tonga amina firenena anankiray. Azay mahatonga ny ireo arabo reo zany mbola tsy taitra. Aleon'zareo mijanona ny toerana dia antsika no mitondra an'ilay vokatra zay ilain'zareo. De iverenako am'izay lay lafiny faharoa mahakasika ny fizahatany. Ny tena koa dia anisany nilomano. Nanao tanatin'ny taona maro zany mihoatra ny 12 taona tao anatin'ny tontolo fizahantany. Nde ataoko hoe nianatra namaky zany, nianatra nanoratra mahakasika ny lafiny fizahantany. Ny ABCD na fizahantany zany dia tena ny valam-paran'ny tena zany. Ka ny tiako atongavana dia ny zavatra mahagaga anahy aloha zany tao anatin'ilay fiaraha-miasa ny Emirates Airlines amin'ny fitondram-panjakana malagasy dia fa maninona nosy be irery any sy Tananarivo irery any zany no voakasiky n'ilay desserte aérienne. Zany hoe le vol zany. Dubai, Tana, Dubai, Dubai nosy be Dubai. Fa reo ihany nge sy reo ihany ve ny site touristique misy eto Madagasikara. Satria milokaloka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny filoham-pirenena hoe décentralisation. Effectivement, nisy ny décentralisation na aéroport. Tafiditra anatin'izany Nosy be, tafiditra anatin'izany ny Sainte-Marie, tafiditra anatin'izany ny Tuléar, tafiditra anatin'izany ny Fort-Dauphin, sy ny maro hafa, Dego sy ny karazany. Ary tadidiko tsara ny porte-parole ny président de la République laza izy hoe nanontany izy ny tompon'andraikitra voalohany compagnie Emirates Airlines hoe manara-penitra daholo ve ny aéroport ao Madagasikara. De ozy izy hoe manara-penitra daholo. Raha manara-penitra ny aéroport rehetrarehetra eto Madagasikara, inona ny manakana ny fitondram-panjakana tsy négocier any destination touristique sasany comme Sainte-Marie. Zay manana netako hoe potentialité touristique inestimable. Tsy miresaka Sainte-Marie zany baleine. Fort-Dauphin anisan'ny destination touristique malaza zany. Fa maninona ary ferana ho Antananarivo sy Nosy be. Dikan'izay zany nanontany tena za hoe sao de zavatra hafa ao ambadiky ny tia fiara-miasa amin'ny Emirates Airlines ty. Satria araka ny voalazanao teo dia anisan'ny mpandray ny vokatra arenan-kibon'ny tany i Dubai. Ary lohalarana am'izany ny volamena. Sao de tsaromana ao anatin'ny fiara-miasa amin'ity compagnie Emirates Airlines ty ary le business mahakasika ny tia volamena ty. Ary azadino fa voatsela kotsika zay napetraka ny comptoir de l'or. Ary efa misy
société N angambany exportateur N nomena fahazon-dalana. Ino nefa ny zavatra nagaga? Kely mihoatra ny zavatra nandrasana, ny volamena nalefa volony. Coup d'éclat reny. Coup d'éclat reny amin'ny resaka business zany. Am terme hafa izy poudre aux yeux. Anakomana ny masony mpanara-baovao fotsiny zany. Fa rehefa aveo hitantsika am'zay hoe manahoana ny tohiny rehefa aveo. De toute façon nge tsy mariska koa ny olona. Hitondra ny volamenany eny am'ireo mpividy volamena. D'ailleurs moa zany ny famitaraina ny mpividy volamena hoe lafolavitra mihoatra ny prix à l'échelle mondiale zany ny prix volamenantsika eto Madagasikara. De zay zavatra zay zany no nanaitra anahy amaha mpandalina resaka fizahantany ana. Hoe maninona Anosy-Be sy Antananarivo ihany no ipetrahan'ny ty fiara-miasa miaraka amin'ny Emirates Airlines ty. Nefa mitomany an'izany ange Fort Dauphin mitomany an'izany ange no Sainte Marie mitomany an'izany ange ny Toliary mangetaheta mihitsy. Ka zay zavatra zay dia anisany tokony jereny fitondram-pandrakana akaiky zany. Mahakasika an'izay ihany fa somary mandeha kely ihany koa no fotoanantsika maraparantsika ny dian'ny filohan'ny anteminera-pirenena tany Frantsa angamba no amaranantsika azy Andriamatoa Durlin Retonieny nanaitra ny maro lay filoham-pirenena frantsay sy ny filohan'ny anteminera-pirenena ny fandray tanana. Tonga teny Ivato moa zany de hoy izy fotsiny ny filohan'ny anteminera-pirenena hoe hitantsika eo ihany. Am'izao fotoana zao efa am'izay le izy hoe instable le fitondram-panjakana, atahorana ny ainy famakina amin'ny mampanao politika reny sary sy ny zavatra mety hoe hitranga na manoloana ny mety ho faharetany ty fitondrany ty. Tsara be le fanontanianao. Hiezaka hitondra valiny za amin'ny fomba fijeriko manokana zany. Voalohany aloha zany araky ny vaovao azo dia tokony misy manamboninahitsy anankiray zany niaraka tamin'ny ramatoa filohan'ny anteminera-pirenena tamin'iny déplacement makany a Frantsa iny. Taty amin'ny ora farany dia tsy niaraka taminy io manamboninahitra anankiray io zany de toizany foana moa zany diany de nisy an'ireny rencontre niaraka amin'ny parlement français. Eo ihany koa ny président français zany Emmanuel Macron. Ny fomba fijery koa matoa nisy reny fiaonana reny zany dia eo ihany koa ny fiaonana tamin'ny premier ministre frantsay i Andriamatoa i Atali. Matoa reny nisy reny fiaonana reny dia misy information tiany frantsay ho azo avy any amin'ny ramatoa Christine Razanamaso. Misy échange zany tao. Ary fakanatoky reny satria tsy iza koa le olona nakany, le olona miresaka amin'ireo personnalité française reo fa filohana androm-pandrakana misy eto Madagasikara. Hitantsika moa zany ny fahatongavany teny ampahatongavany izy ary mbola tany ary izy de nisy ny resaka nataony vidéo nataony hoe mahakasika olana herinaratra moa le izy posé volobe fa napetrany tsara hoe tsy resaka ressource ny problème fa resaka olona. Dikan'izay zany tafiditra anatin'ny resaka ny fanaovana ramatoa filohan'ny anteminera-pirenena zany sy ny personnalité française tany a Frantsa zany io resaka olona io olona io. Satria le blocage zany eto dia olona. Samy maka anateritseritsy tsika hoe iza le olona. Azadino fa ny filohantsika ankehitriny dia
manana an'ilay 20 cm izy. Dikan'izay zany tena mitandrina mafy izy zany am'izao fotoana zao zany satria raha voatoitoina ny intérêt français zany dia ho alay ny frantsay iny 8 cm ny voalazany iny. Zay lasa karazana hoe fahafambaraka ho azy ihany satria ianao nangataka fa tsy nomen'olona tsy nomen'olona am'izao fotoana nangataka anao nanao demande de nefa tsy tonon'olona aminao le izy zany. Mila mitandrina zany izy. Etsy andaniny mahafantatra ny frantsay hoe efa bloqué ny zavatra rehetrarehetra. Ny famatsim-bola io dikan'izay zany hatraiza ny hitantana ny filohan-kehitriny anty-fireneny ity zany ary amin'ny alalan'inona zavatra anankiroa ihany zany zavatra mety hitranga satria rehefa sahirana ny olona dia tsy voatana io. Dikan'izay zany na ampiasa dictature izy na hiditra amin'ny table de négociation. Table de négociation eto dia ny entité rehetrarehetra mihitsy zany satria efa tsy voa inona ty tsy voatondriny ilay firenena na hoy za teo fausseny foana io zany de makany amin'ny dictature. Efa mitranga nge zany hitatsika fa sahirana ny olany herinaritra ny antamatavy inona ny zavatra misy mitrantrehitra ny mitandro ny filaminana doan'ny olona zany izy mandoa jirama nge ahoana moa tsy omenao jiro pendant combien des heures de raha manifester ve izy de tsisy tranon'olona vaky tsisy magasin vaky tsisy ino mitandro ny filaminana mitrantrehatra sy ny maro hafa betaka reo fitakina fa herim-pamoretana anao rehefa zany. Donc zay le deuxième option zany idirany hiditra am'ireo dictature zany hoe fanaovana didijadona zany zay tsy de tsara loatra satria azadino fa tsika efa miaina an'izany démocratie zany de ahoana indray tsika no hemitra azadino fa ny filoham-pirenena ankehitriny koa de efa nilaza ny lokaloka mihitsy izy fa démocrate nandrisiny reny débat présidentiel reny ange nilaza izy fa démocrate tsy zany no endriky ny démocratie matoa izy ihany koa no nametraka n'ilay kiandan'ny démocratie eo am'Bojato zay no idina am'izao fotoana zao lasa parc botanique dikan'izay zany lasa parc botanique dikan'izay zany ny filohan-kehitriny zany hafa ny zavatra lazainy fa hafa ny ataony. Donc ny tsarany olona nefa zany dia tsy tokony amin'ny zavatra lazainy fa tokony zavatra vitany sy zavatra ataony. Voilà. 724 tafapetraka somatsara ny fitondrana tarihan'ny Rajoelina Andry manahoana ny mety hofitrangany raha zay olana samy hafa zay amin'ny resaka mpamatsy vola, amin'ny resaka instabilité politique, amin'ny resaka maro samy hafa olana sedrain'ny fitondrana amin'izao fotoana izao mety ho tapitra ihany ve ty mandaty na ny taona 424 raha ny fitsokan'le rivotra politika. Raha famakafakana daladala fotsiny nataoko de mety sarotra be. Sarotra be zay mahatonga azy manao an'le par tous les moyens zany azoana ny maronisy eo anivon'ny Assemblée nationale nefa azadino fa reo olona reo de mikarama. Be da be ny mpiasa-panjakana zay nde ataoko hoe sahirana atsika amin'ny fandoavan'ireo vola reo. Misy ny fanampiana aide budgétaire zay ampiany ireo mpamatsy vola miaraka amintsika zany fa hatraiza ny fanampian'ireo vondrona iraisam-pirenen'ireo an'ilay fahasahiranantsika ara-bola am'izao fotoana zao. Ka zay zavatra zay zany misy ny opération de séduction par rapport am'ilay IDE zay atao am'izao fotoana zao fa harisika ve ny olona ampiasa vola eto Madagasikara. Zany zavatra zany dia tokony eritserety ny fitondram-panjakana haingana satria efa miatra manaina le olana ara-sosialy sy ara-ekonomika am'izao fotoana zao hitatsika ny inflation de tena hoe midangana de midangana tsy zavatra tsy miakatra mihitsy eny amin'ny tsena am'izao fotoana zao ka ny mahatonga ahy miteny hoe sarotra aloha zany ny ahafahany fitondram-panjakana zao mamita an'ilay mandany hatramin'ny farany raha tsy mitady vahaolana haingana zany izy amahana an'ireo olana reo. Andriamato Durlin Retonieny, secrétaire général na toko fiombonana tapitra ny fotoanantsika tahaka ny mahazatra moa dia mena 2 minitra ny vahiny atao anatin'ny fandarana amin'ity nanana an-tanana ny olom-pirenena na misy afatra tokony apita amin'ny fitondranana ny mpanao politika.
Ya ny hafatra angambany tiako apetraka manoloana ny fidiana zay ohatra itsika zany ato azadino fa afaka roa herinandro latsaka kely dia ametraka ny antotan-taratasy ireo sombavambahoaka zany inanivy ny distrika tsirairay avy tetodika ny vahoaka malagasy dian'izao mbola tsy tara ndana vérifier ny anarana any amin'ny inanivy ny fokotany zany raha toa ka ao le izy raha ohatra ka mbola tsy ao izy afaka miseho manifester tsika afaka mitaraina zany mba hampidihany anarantsika ao anatiny zany liste électorale zany nefa tafiditra ny anarantsika zany dia mila mandinika isika tsirairay anahoana ny ho avinao ao anatiny 5 taona andray mandeha zany itondrany ireo sombavambahoaka reo hanahoana ny ho avitsika hanahoana ny ho aviko zany rehetra zany de tokony anjaratsika mieritreritra azy zany satria efa betsaka ireo olana sosialy zay tsy voavoa am'izao fotoana zao ka tokony mijery zany tsika ireo sombavambahoaka zay tena hoe hisolo vava atsika zany eo anivony zany antenimera-pirenena zany satria ireo ihany no afaka hitaky any zavatra manahirana atsika zany eo anivony assemblée nationale na tsy io tsy mifidy na sombavambahoaka avy amin'ny antoko opposant satria raha ohatra ka tsy maha mifidy zany tsika na dia avy amin'ny antokony fitondrana na avy amin'ny toko opposant ny candidat zay olanitsika zany dia ho sarotsatsa ihany no hijerevany tombotsoa atsika zany enivony distrika am'izay fotoana zay fa mila olona say atsika zany mila olona mahafantatra an'ilay distrika atsika isika mila olona monina ao anatin'ilay distrika atsika isika zany mahafantatra tsara ny roazy rehetrarehetra zany na io social na io économique zany mba afaka hiady any tombotsoanao zany ao amin'ny assemblée nationale ka araka ny voalaza teo mbola tsy tara raha isoatra anarana zany ary vérifier foana anarantsika ao anatiny zany liste électorale zany satria élection de proximité io tsy mahazo manao erreur atsika zany. Akasitrana Andriamato Durlin Retonier ny vahiny tato anatin'ny fandarana dinika nitondra an'izay fa makafakana sy fomba fijeriny raharaha politika zay. Makasika anao avitra ary makasika atsika ny atokantrano zay nanaraka ny fandarana dinika ty ary makasitraka ihany koa ny technicien ao ambadimbadika ao ny kirakira ny lafiny teknika manaraka indray tompo. Inona moa zany mety iverenany ray eto amin'ny fandarana amin'ny fandaminana maro samihafa makasika iresahana makasika an'izay firenena izay hatrany akasitrana ihany koa ianao tany atokantrano tany niaraka taminay niotra kely fotoanantsika tamin'ny ity any ity fa tsy maninona fa ho aso ny firenena daholo ny antony zany rehetrarehetra izany akasitrana ianareo neno nanaraka an'izany tamin'ny onjapeo teo ihany koa tamin'ny tambazotran-tserasera maro samihafa sy izay fomba rehetra nafahana nanaraka ny fandarana amin'ny vahintsika amin'ny heriny iarahana amin'ny mialo raha rombana indray ny tenako mametraka ny mandrapitafa toko lasy toko vasy.